Miarabantsika rehetra indray amin'izao marainan'ny alarobia izao. Ny voalohan-teniko amin'ity vidéo androany ity dia ny fisaorana anareo analy ny marobe manaraka tsy tapaka isan'andro izay vidéo avoakako eto. Tena eram-po eran-tsaina amin'ny anaran'ny Roly Mercia, amin'ny anaran'ireo izay rehetra hiaran'ny tsirariny, amin'ny anaran'ny hiaran'ny kolikoly ao amin'ny fitsarana ka dia mbola any am-ponja hatramin'izao, amin'ny anaran'ireo izay hianjadiany abus de pouvoir sy ny zavatra rehetra mametaveta lalàna, amin'ny anaranareo koa no tena iresahako eto, dia misoritra anareo analy ny marobe manaraka tsy tapaka ity izay vidéo resahako eto. Manarak'izay dia teny kely momba ireo demande d'amis izay efa analiny koa public eto izay zavatra ataoko eto, dia mampanantena antsika fa rehefa tafavoaka soamantsara eo i Roly Mercia satria ministra vaovaony eo, ministra izay andray kofafa mahery vaika anaisitra an'ireo au magistrat izay tsy henatra tsy tahotra dia manaiky mandika lalàna au magistrat mandika lalàna, dia manantena ny ministra vaovao zany anadio an'io fitsarana io mba tsy hisy tsony izany toetra mamoehitra izany, mba tsy hisy tsony izany fihetsika fametavetana lalàna, ni plus ni moins, fihetsika fametavetana lalàna izany. Dia manantena ministra zany vao ministra vaovao andray an'ilay kofafa dia andray andraikitra ninninina madame la ministre, zavatra lazain'ilay mena ambony mena, ilay super président baiko omena an'ireo au magistrat ireo antenaina fa dia araka ny dina ny serment nataonao dia hoe la loi, rien que la loi, et je jure d'appliquer la loi, tsy mitanila. Zay raha ohatra ka mpangotra tokana izany dia ho an'ireo demande d'amis be da be rehefa vita soamantsara, rehefa tafavoaka soamantsara i Roly Mercia dia mifandray isika, dia manararoatra koa koa miteny eto hoe parmi les demandes d'amis ireo dia ary koa ao anisan'ilay manaraka dia feno foza be dia be ao amin'ilay demande d'amis ohatra dia jerevana hoe satria misoratra eo hoe iza no mangataka ho namana, dia misarina profil dia misarina kiraro sasany tena kiraro ila kiraro anankiray fotsiny botinina lehilahy, dia misarina baobab, dia misarina tomobily be dia be mihitsy ny sarina tomobily gambany ankizilahy reo ambadika ireo, dia misaotra anareo foza fa ianareo koa no andry hiantehiran'ny vahoaka andeha hitatitra an'izay zava-mitranga rehetra, nareo koa no hianteherako hitatitra izay zavatra lazaina eto. Efa fantatra aloha hoe parmi an'ireo mpanaraka vidéo isan'andro dia efa misy iraka marobe, dia satria izay dia ampahafantarina fa miara-miasa koa amin'ny boîte de communication audio virtuelle, dia afaka manao statistique, afaka mijery hoe iza no iza manaraka, bref. Dia ao anatin'ilay mpanaraka zany dia misy foza koa, dia misaotra anareo dia rapportiavy an-tsara ny zavatra nolazaina fa tsy nareo rery no mandray an'izany fa ireo rehetra izay miandrandra mba adio amin'izay ny fitsarana. Dia tatero an-tsara mihitsy ny fa zahay ety dia mihetsika, za irery no fianakavian'ny Roly Mercia, afaka manao alerte, afaka miteny izay zava-misy, satria ny fianakaviana ny antoerana ny Madagasikara dia efa voan'ny menasy efa nisy aza, efa tena saika ratsy za zany efa zany
efa tena saika ratsy fa bref de misaotra anareo ry foza de aza miala mihitsy ny ao amindreo demande d'ami reo de aza miala ihany koa amin'ny fanarahana ny videoako isan'andro zay ny momba an'iny de ny tiako resahana androany koa dia ilay article nivoaka ny Kemaraina nataon'ny gazette de la Grande Île mikasika mitovy mihitsy amin'izay rehetra efa nolazaiko teto na depuis anjananao vidéo hoe ao amin'io fitsarana io de misy abus de pouvoir, misy trafic d'influence de misy koa tsy feran'izany sûrement corruption inona no andiananao andeha andika lalàna be vatabe zao raha tsy nahazo valizy ngeza be anao sa hoe tena tsara tarehy be pour les beaux yeux du super président ozy ny fitenena sa hoe de tena tsara tarehy be mihitsy ny ve les super président de hoe tonga de arahana zay baikony suspicion iny tsy manana profond zany fa de resahako eto fotsiny aloha de misaotra de tsy misaotra moa fa eny misaotra ny gazette de la Grande Île ko miresaka androany izay ifandresahanay teto hoe nahoana mo zay lahatsoratra hoe nahoana mo no sasina ny procureur sy ny vice procureur izay nanatanteraka ni plus ni moins ilay lazainy lalàna hoe la détention et l'exception dikazany de hoe tokony zay olona atao MD sy atsofoka any amponja de ireo zay tokony exceptionnel zany de indrindra fa ireo zay mireprésenter danger public mireprésenter danger public mo inona mo i malama inona ny danger satria hoe mivavany hoe misokatra ve za koa zany nge mireprésenter danger public matoa mahazo menace be da be efa napetraka tare am'le rendez-vous tamin'ny organisme miahy ny zono olombelona omaly mo zany menace zany zay koa no nampatonga anay miara-miasa amin'ny boîte de communication virtuelle satria efa fantatra hoe aiza moa zao ny adressin'ny IP amin'ireo olona manao menace aty aminay reo bref je ferme la parenthèse de ny gazette de la Grande Île zany de mametraka fantanina manizingizina mihitsy hoe nahoana no possible hoe sanctionner ilay les procureurs sy lay ramandro anankiray satria namoaka tsy nanolo nanarina izy fa tonga de fantatra be mihitsy hoe le affaire malama io hoe satria namoaka sanctionner satria namoaka any tsy namoaka moa fa tsy ny renouveler ny mandat de dépôt any Maherilanto Manandafy tonga de limogé sady le izy hoe raha tsy diso hoe limogé pour 6 mois aiza re olona nisy zany aiza nisy zany de ao anatin'ny constitution ve de voasoratra mazava zany de mitovy am'izany koa mitovy amin'io le hoe abus de pouvoir sy baiko midiny io koa ny mahazo ny Roly Mercia baiko io namidina avany hoe ataovy zay tsy ialany io Roly Mercia io ao ponja de iny tokoa ny procureur général de la cour d'appel fa mandika lalàna tsotro zao mandika lalàna manao ny filoham-pirenena ho tsinotsinona de miannulé izay zavatra lazain'ny filoham-pirenena mikasika any Roly Mercia mandika lalàna mandefa pourvoi en cassation zay fantany zao fa non seulement irrecevable satria efa hors délai efa otri efa tamin'ny taonjato fahafiry ny zavanitranga de 2023 hony izy voanao pourvoi en cassation de izay bazina fandikana lalàna fametaventana lalàna zay no article no base no ligne éditoriale nataon'ilay article ny gazette de la Grande Île zay nivoaka androany maraina de isaorana ihany koa zany iverina indray fa le ny antsoina hoe mandat de dépôt de natao ho an'izay olona mireprésenter danger public de taiza danger public inona no représente no mitranga raha ohatra ka mivoaka aty ivelany i Roly Mercia
danger ho an'ny olona anankiray irery ihany dia ilay mena ambony mena ianao ve zany ry mena ambony mena dia on vous considère comme un public tsy public ianao raha ianao public dia tena mandoa daholy gambany mandory ny drapeau public ny karapanondro fa tsy misy nizaniza te azo associena aminao hoe ianao égal public tsy possible mihitsy zany fa nataonao tena mamoetra mihitsy dia rehefa miresaka Mamy Ravatomanga ihany tsika dia rariva amin'ny Écho du Capricorne izy no sujet hoentiny ilay invité anay azafady izy no sujet hoentiny invité anay rariva ao amin'ny Écho du Capricorne Tovy satria Tovy dia efa fantatra fa mpiara-miasa tamin'ny Mamy Ravatomanga nandritry ny ela be mahafantatra ny zava-mitranga ao amin'ny domaine maromaro anisan'ny olona izay voaterina rovana koa i Tovy Ratovasoa anisan'ny olona nandeha nanao témoignage tany amin'ny PNF tany taty à France dia izy zany no invité atsika rariva atomboko amin'ny hoe iza moa atao hoe Mamy Ravatomanga io ohatrany hoe profilage zany za tsy mamorona zay zavatra olazaiko eto na dia fahavaloko farak'izay fahavaloko ary ianao tsy za no andeha ampiatra aminao abibiny fa ny nataonao io dia iverina aminao midina ambany ny fijerin'ny tompo ianao milaza fa kristiana tatatata fa kristiana tamin'ile émission Poisson d'avril ça il faut le faire Poisson d'avril iny dia za koa kristiana fa iza tsy miantso tody aminao fa miteny fotsiny hoe izay atao rehetra dia miverina mandrora mihitsy lany ianao zao anao daholy any aminao daholy lakile rehetra dia mandrora mihitsy lany ianao tsy ho ela akory dia iverina eo amin'ny tapitavanao ireny reoaka be ataonao reny hatramin'izao aloha anao dia vitanao hatraminy hoe ny influencer nanao trafic d'influence sy abus de pouvoir hatrany amin'ny procureur général de la cour d'appel izay mahavita madika lalàna noho ny fanarahana fotsiny baikinao fa tsy manana tsy za mihitsy no andeha ampiatra zavatra tsy haneritreritra aminao ny lalàna fotsiny ihany no ampiarina aminao rehefa tonga ny fotoana dia ny profil ny antsoina hoe mamy ny aina Ravatomanga no anomboantsika ny chronique rariva miaraka amin'ny Tovy Ratovasoa dia avy eo Tovy Ratovasoa amelabelatra amintsika eto ampafantatra amintsika ao amin'ny radio Écho du Capricorne zany hoe inavy ny zavatra fantany zay dia mamerina ihany ny fanantenana apetraka eo amin'ny ministry ny fitsarana vaovao mba handray aniny kofafa mazika iny dia anajanona tsy misy atakandro tsony zao zava-mitranga ao amin'ny fitsarana ao anosy zao avoay Roly Mercia fa fantatrareo tsara ry mpitsara izay nanaiky ny baiky ny Mamy Ravatomanga fa irrecevable ilay plainte ny Mamy Ravatomanga dia nefa nataonareo hoe recevable fantatrareo tsara fa ilay 30 mois supplémentaire noraisinareo ho sazy ho azy dia i Mamy Ravatomanga irery ihany no manana tanjona ny amono any Roly Mercia ny tananareo mpitsara ny tananao madame la procureure générale de la cour d'appel ny tananao no ampiasainy Mamy Ravatomanga anakenda ahafaty any Roly Mercia antenaina madame la ministre fa toy izay koa ny fijerinao olombelona ianao manambady mananjanaka mananada manana havana akaiky ary indrindrindrindra ianao manana diplôme ambony momba ny lalàna dia io diplôme ambony indrindra momba ny lalàna io no ianteherana hoe ampiarinao mba amoahanao ny Roly Mercia ampy izay ny abibiny
mahazo azy raha ohatra ka hoe mila ny faiziny izy pour une raison et une autre, why not, pourquoi pas, fa ampy zay tena ampy zay fa lasa lavitra loatra ny firenena iray manontolo no voahosom-potaka amin'izao zava-mitranga izao. Manome fotoanantsika rehetra zany rariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 alina dia mbola mamerina ny fisorana ihany ho antsika rehetra manaraka foana ity izay rehetra lazainay teto dia mirary soa sy fahombiazana amin'izay rehetra atao, mirary mba tsy ho trabona mahery vaika loatra amin'izao fandalovandro rivo-doza amin'ny sisisisy izao. Zay dia manome fotoana ntsika izany rariva radio Echo du Capricorne. Velomandrindra tompoko, bonne journée.